ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika riavako malalatra trety alatsinainy fa 20 ny volana mety alatsinainy pentekosta anio dia falmiraba tsika arak'izany tratry ny pentekosta ny taona 2024 izay nankalazantsika omaly ry havana. Ny pentekosta izay fotoana ahatserovana ny nanomezan'ny tompo ny fanahiny, ahatserovana ny nanirahan'ny tompo ny fanahiny toetra amin'ny fiangonana sy ao amin'ny mpino, dia manonona ny fifalian'ny fanahy masina amintsika ny firavoravon'ny ny asan'ny fanahy. Ny mofinaina voalahatra ao antsika ny rehefa malala dia ny epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Tesalonianina voalohany toko voalohany ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Vakitsy amin'ny ran'i Jesosy zany mofinaina voalahatra zany javako. Paoly sy Silasy ary Timoty mamangy ny fiangonan'ny Tesalonianina izay ao amin'Andriamanitra Ray izy Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo rehetra ka manonona anareo amin'ny fivavahanay. Sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetinareo amin'ny fanantenanan'i Jesosy Kristy Tompontsika eo mason'Andriamanitra raintsika. Fa fantatra ry rahalahy malala an'Andriamanitra ny fifidianana anareo fa ny filazantsaranay dia tsy tonga teo aminareo tamin'ny teny ihany fa tamin'ny hery-kio sy ny fanahy masina ary ny fahatokiana bearaka ny hahafantaranareo izay toetry ny fitondrantenanay teo aminareo noho ny aminareo. Ary anareo efa nanahaka anay sy ny tompo satria nandray ny teny tamin'ny fahoriana be mba amin'ny hafaliana avy tamin'ny fanahy masina. Ka dia tonga fianarana ho an'ny rehetra any Makedonia sy Akaia ianareo. Fa avy aminareo no nanenoan'ny tenin'ny tompo tsy tany Makedonia ihany sy Akaia fa teny tontolo hoe no nikelezany laza ny fonareo an'Andriamanitra ka dia tsy misy holazaina intsony. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo n'Andriamanitra velona sy marina ary mba hiandriny zany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty Jesosy izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Ray masina amina masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny 7. Fa ireny ihany no milazany aminay dia izay fidirana azonay ho aty aminareo sy ny alanareo tamin'ny sampy hiverenana amin'Andriamanitra mba hanompo n'Andriamanitra velona sy marina. Riavako taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina no voalahatra ho mofinaina eto am-pialatanantsika. Ny teny malagasy hoe taratasy any dia hitako malaza kokoa ity taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina ity. Tsy hiadevitra lava isika satria ny teny frantsay izay ny adika hoe taratasy dia hoe epitra. Fa ny teny frantsay ihany dia milaza fa tsy mitovy mihitsy ny lettre sy ny epitra. Adevitra be mihitsy zany eo amin'ny fanasokajiana amin'ny lafiny ataontsika hoe famoahana ny hevitra ny soratra masina dia betsaka ny manao ihany tsy taratasy ity fa epistily. Misy toetra hafantarana ny epistily ary misy toetra hafantarana ny taratasy. Fa misy mpitandrina anankiray izay antsoina hoe François Bassin. François Bassin izay Bassin ohatran'ireny hoe Bassin Béat de Saïenne izay isan'ny théologiana
nanazava fa ity taratasy ho an'ny Tesalonianina ity de taratasy na lettre fa tsy epistily loatra akory. Ny antony de misy tsy prinjavatra anazavany ty teolojianina mpivaofy ny testamenta vaovao exégète ny testamenta vaovao frantsay ity fa mahafeny ny fepetra mahataratasy mihitsy ny etra-piaratanantsika de ny taratasy ho an'ny Tesalonianina. Ity teolojianina François Bassin zay mpampianatra docteur en théologie namoaka asa soratra petsaka mihitsy momba ny eviteny etra-pilatana ao ka de ny eviten'ny Tesalonianina voalohany sy faharoa de neny lioka fa misy lasan'ny apôstôly sy ny sisa rehetra dia izy tena nazava fa ny taratasy zay soratan'i Paoly de mampatsiaro mampifandray azy misy fiarabana misy fanaovam-beloma misy fampatsiahivana misy fifandraisana akaiky tahaka ny fianakaviana iray tsy taratasy milaza raha-raha-mpanjakana na raha ataontsika hoe fandraharana administration loatra fa tena raha milaza fifankatiavana milaza fifandraisam-pianakaviana. Tam'izany taratasy zany no nandehan'ny fahasivy manao hoe fa ireny ihany no milaza ny aminay de zay fidirana azonay ho aty aminareo sy mialanareo tamin'ny sampy iverenanareo amin'Andriamanitra mba hanompo n'Andriamanitra velona sy marina. Paoly zany manao hoe nilazanareo kristianina nilazany kristianina tao Tesalonika nilazany finoanareo de tsy misy zavatra tokony ho tenenina intsony malaza no ny asan'ny fanamasina ny finoanareo zany hoe nalaza tany fahatsara toetra ny kristianina tao Tesalonika ary izany lazany zany de nihelina ny didina tany Makedonia izay Makedonia zany tany Filipia ary tonga trany Akaia zany dia Korinto fa lavitra be zany toerana zany fa niparika tahaka zany laza ny finoanareo teto Tesalonika. Lay finoan'ny Tesalonianina zay nateraky ny hoe Paoly hoe nateraky ny torte sy nateraky ny asan'ny fanamasina ary finoana nateraky ny fandraisana ny fanamasina tao anatin'ny fahoriana de asa tonga finoana malaza tonga finoana fantatry ny manodidina rehetra fantatry ny rehetra ary tsy mila fanazavana be kory ary zay hoy apôstôly Paoly fa miparitaka eny tontolo eny laza ny finoana ny fahendrena ny fahatsara-piainana ao aminareo ao Tesalonika. De tsy afaka malala am'izao mofolaina izao amantatra hoe inona ary ny zavatra roa na telo nampahalaza zay tenenin'ny Paoly eto nampahalaza ny fiangonana tao Korinto tao Tesalonika inona na tonga nampahalaza an'izany fiangonana zany ka tonga tany Korinto tany Akaia na tonga tany Filipia tany Makedonia sy manodidina rehetra laza ny finoana inona zany de mazava izy amin'ny andininy fahasivy io izy manao hoe fa ireny ihany no milaza ny aminay de zay fidirana ho azonay aty aminareo zany hoe fa zany zavatra rehetra zany de nalaza indrindra ny fandraisanareo anay ny fidiranay aty aminareo zany hoe nalaza mihitsy ny fomba fandraisanareo anay na aina ndray olona ianareo teto Tesalonika nahafinaritra be mihitsy ny nandraisanareo anay io Paoly de nanjary ny parika tany amandidana tany zany toetra mahay mandray ny apôstôly zany toetra mahay mandray vahiny zany toetra mahay mandray mpitory ny filazantsara zany de lasa nalaza mihitsy hoe mahay mandray mpitory ny filazantsara mahay mandray vahiny mahay mandray mpanompon'Andriamanitra ny tao Tesalonika de io tenenin'ny Paoly amin'ny teny fahasivy fa raha toa ka
mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahafitoambin'ny folo sika dia ahita ny fomba fandraisan'ny tesalonianina any Paoly ka nahatonga any Paoly nanao hoe nalaza be ny fandraisanareo anay. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafitoambin'ny folo andininy voalohany na ny marimarina kokoa andiny andininy faharoa. Paoly zany a nijadona tao Tesalonika namaky any Amphipoli sy Apollini dia tonga teny Tesalonika ary hoy ny andininy faharoa amin'ny apôstôly toko fahafitoambin'ny folo ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony ary sabata 3 ny ediny hevitra avy tamin'ny soratra masina tamin'ny kristianina tao Tesalonika zany io. Tena nambary izy ka naneho marimarina fa tsy maintsy nijaly sy nitsangana tamin'ny maty Kristy ary Jesosy izay toriko aminareo izy no Kristy. Zany ny tongotenin'ny Paoly tao Tesalonika. Ary dia andininy fahaefatra ary ny sasany tamin'ireo dia nino ka nanampoisan'ny mpianatro Paoly sy Silasy ary maro be koa tamin'ny jentilisa izay mpivavaka ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy nanakatsa. Inona zany le tenenin'ny Paoly teo hoe nalaza be mihitsy zao fandraisanareo anay zao fony mijadona tao Tesalonika izay. Tany amin'ny toeran-kafa mantsy Paoly dia tora-bato nahazo azy tany amin'ny toeran-kafa Paoly dia niroahana, tany amin'ny toeran-kafa Paoly dia nafenina tao anaty sobika, nampidinina tamin'ny sobika, tany amin'ny toeran-kafa Paoly dia nisamborona sy ny sisa rehetra. Fa tao Tesalonika kosa ho ny apôstôly Paoly dia izao mijadona tao amin'ny sinagoga dia intelo atsabatra zao mihitsy no niresaka sy niady hevitra taminareo. Zany hoe nidikany hoe tsara fandray ny mpitory ny filazantsara, tsara fandray ny mpanompon'Andriamanitra ny kristianina na ny fiangonana ka mampalaza zany dia izy mandray sy miaino ary liana amin'ny fampianarany reny mpanompon'Andriamanitra ireny. Tsy liana tsy liana amin'ny fampianaran'ny Paoly ny fiangonana hafa raha mitorabato azy izy. Fa hoe Paoly manao hoe tena nalaza mihitsy izay tamin'ny fandraisanareo. Nalaza nareo. Inona zany? Satria liana tamin'ny fampianarana ianareo. Ary tsy vitany hoe liana felina fotsiny, fa tena mametam-panontaniana, miady hevitra, mamakafaka ny amin'ny fampianarana momba ny Kristy ianareo. Zay no antsoina hoe kristianina mahay mandray tsara ny mpitory ny filazantsara. Maro loatra vahintsika malagasy dia isan'ny olona mahay mandray vahiny, mazava io. Fa tsy dia tena ilay fandraisam-bahiny amin'ilay mety hoetrentsika azy loatra io, tsara moa zany efa toetra tsara. Atao inona koa izay olona sanatria tsy mahay mandray vahiny, toetra ratsy zany. Ny malagasy dia tena mahalalana zany hoe fandraisana vahiny zany, manaja vahiny. Ndradray ara rehefa mandray vahiny malagasy dia ndradray ara ny fandrinany tsara, ny fitaovana tsara reny no men'ny vahiny fa izy mandefitra. Ndradray ara izy miala amin'ny toerana misy azy fa avelan'ny vahiny ao, toetra tsara. Ary rehefa mivahiny amin'ny toeran-kafa ianao dia hitanao mihitsy zany hoe tena hafa ihany amin'ny vahiny amin'ny malagasy. Fa tsy izay ihany ny dikany teny hoe tsara fandray anay nareo Paoly, fa akoatran'izay fomba fandraisam-bahiny mahafinaritra izay amin'ny lafiny maha-olombelona, fanajana, fampisakafoanana, zay ny eo. Fa zao lalina kokoa zay ny dikany teny hoe tsara mihitsy ny fidiranay, ny fandraisanareo anay, nampalaza anareo dia zao ianareo nanaiky ny aino ny tenin'Andriamanitra. Mampatsiaro antsika an' Jesosy ny vahiny tao amin'ny Marta sy Maria tany Betania. Rehefa ny vahiny tao amin'ny Marta sy Maria tany Betania Jesosy dia inona no nitranga? Sokajy izy miravavy zany teo izay maneho sokajin'olona roa. Ny anankiray mokomoko nanadio trano, nikarakara azy izay nikarakarain'ny Marta teo any Jesosy. Nanao lasopy ve izy, sa nanao dité ve izy, sa nandro vary ve izy. Maria kosa nanoloana ny famanginy Jesosy dia nandray azy miaino ny tenin'Andriamanitra. Toetra fandraisana samy hafa ireo. Ny anankiray nikenikenina tamin'ny fanompona hita maso. Ny anankiray kosa mipetraka ny tombona ny aino. Dia hoy Jesosy, Maria no nifidy ny anjara tsara. Tsy
tsy hoe maivana kory nataony Marta tsy zay loatra fa o Jesosy manao hoe ny anjara tsara de zao ny fanararaotana ny fiainona ny tenin'Andriamanitra fanararaotana ny fiainona ny Jesosy ho avy ihany ny fotoana izay karakarana ny Jesosy mazava ho azy atsika amitoy ny tantaran'ny Jesosy ndraiky zany fa zao ny zava-dehibe de lay fiainona ilay tenin'Andriamanitra ary zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny tamin'ny kristianina tao Tesalonika hoe tena ohatrany nataony mariny nataonareo intero atsabata nanazava ny tenin'Andriamanitra ny toriteny tao aminareo de niaino ny tenin'Andriamanitra ianareo ary liana tamin'ny tenin'Andriamanitra nalaza mihitsy zao fandraisanareo zao fiangonana mahay mandray vahiny fiangonana mahay mandray mpanompon'Andriamanitra kristianina mandray mpanompon'Andriamanitra dia kristianina miaino manaraka liana amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa malaza nampalaza mihitsy zany ny kristianina tao Tesalonika ny fandraisam-bahiny fandraisana ny Paoly izay tsy hita tany amin'ny toeran-kafa tsika tery aloha de tsy inona zany fa ny faneken'izy ireo iaino ny fampianarana ny fiangonana zany raha ohatra ka ataovy hoe misy vahiny tonga mamangy fiangonana asana vahiny avay mpanompon'Andriamanitra ataovy evanjelista na président synodal na mpiasa ny sampanasa na komity mpiangonana avy any amin'ny toeran-kafa mamangy fiangonana anankiray de zao lefa ko malala eo le valopomena azy fandraisam-bahiny iny eo ny fikarakarana ny ranomboankazo fandraisam-bahiny iny fa ny tena fandraisam-azy reny tsara indrindra de zao ny fiainona ny afatra hoetiny ny fiainona ny afatra hoetiny ny afatra hoetiny zay tahaka ny afatra Paoly eto mitory an Jesosy Kristy velona fa ny faharoa le avako malala izay asehoan'ny Paoly eto hoe tena nampahalaza anareo dia hitantsika mitoyny hoe manao hoe tsy zay ihany ny fasivy fa ireny ihany no milazany aminay de zay fidirana azo ny etraty aminareo na ny fandraisanareo anay zany sy ny alanareo tamin'ny sampy hiverenanareo amin'Andriamanitra nampalaza anareo faharoa de zao koa tsy vitany hoe ny aino ny tenin'Andriamanitra ianareo fa nampanjarinareo asa na resy lahatra anareo mihitsy lay fampianarana lay toriteny lay hafatra izay niditsika hevitra nandritra ny sabata telo tao amin'ny sabata tao amin'ny sinagoga fa zao ny alanareo mihitsy kio aza ny sampy lay matoateny hoe niverenanareo dia matoateny grika anankiray strefo ny lazay nandratana ampiasain'ny Paoly eo strefo zay mitovy dika amin'ny teny hebreo hoe sov zany hoe fibebahana azo dika zany io manao hoe io tapany faharoa mandeha ny fasivy hoe nahafinaritra be mihitsy ny fandraisanareo anay de nielipatra n'izany lazanareo ny amin'ny fandraisam-bahiny zany fa ny faharoa de zao nampalaza anareo mihitsy koa nampalaza ny fonareo koa ny fibebahanareo ny fibebahanareo fiangonana malaza amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra fiangonana malaza amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra fa fiangonana malaza ihany koa amin'ny fibebahana zay ny fiangonana tao Tesalonika fiangonana malaza amin'ny fibebahana ny alanareo ny sampinareo ny alanareo ny sampinareo dia nanompo Andriamanitra velona ianareo hotsika hoe mibebaka lay matoateny hoe ny verenana teo ny alanareo ny to eidolona zay moa nampiasain'ny teny grika eo to eidolona zany hoe ny sampinareo de ny alanareo ary ny verina tamin'Andriamanitra ianareo iny andika zany ry avako malala ny fibebahana mampalaza ny fiangonana de ny fibebahana fiangonana mibebaka piny mibebaka raha tiatsika ravana malala ny hoe ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina de tokony ho fiangonana efa mibebaka marina fiangonana ao amin'ny tompo marina ao amin'ny Jesosy marina ary zany mifanohatra amin'ny fiangonana ataontsika asa raisy ohatra ny bokin'ny Apokalipsy
malaza be ny fiangonana tany Laodikia ohatra, nalaza be ny fiangonana tany Laodikia, fa nytenenin'ny tompo manao hoe malaza amin'izao tontolo zao ianareo, malaza amin'ny fahaizana mampahalalànareo, malaza ny fananakareninareo, fa zao sady tsy mafana ny tsy mangatsiaka nareo. Nalaza koa ny fiangonana tany Efesosy ao amin'ny apokalipsy 2:2, fa izao tsy mba nalaza tamin'ny fibebahana ianareo, tsy mba nalaza tamin'ny fibebahana. Eto ny fiangonana tany Korinto tany Tesalonika rehefa malala dia fiangonana malaza tamin'ny fibebahana, tamin'ny fiverenana amin'ny tompo, niala tamin'ny sampiny. Raha toa ka mamaky tsara jerenareo ny asan'ny apôstôly 7:20 teo 9:4 dia ny filazany azy manao hoe ireo jentilisa na prozelita izay niainy ny tenin'Andriamanitra dia nanaraka ny fampianaran'ny Paoly niova fo. Dika ny teny hoe prozelita, ny dika ny teny hoe jentilisa dia zao niala tamin'ny fanompo-tsampiny izy. Io teneniny io hoe niala tamin'ny fanompo-tsampy. Narin'ireo zany ny Andriamanitra tsy izy. Tsy lay Andriamanitra tsy izy hitamaso ihany zay le tao edelona teo, fa lay fanahy n'ilay Andriamanitra tsy izy mihitsy. Ndray mantsy misy olona efa tsy manompo sampitsony izy, fa ny toe-panasy ny toe-tsain'le sampy mbola ao ihany. Efa tsy mandeha makany amin'ny sampitsony izy, be dia be ny olona zany, tsy makany amin'ny sampy izy, fa zao le toe-tsaina sy le toe-panahy mbola tavela ihany, le toetra ratsy mbola tavela ihany. Ny tao edelona afaka, lay sampy zany tsy makantsony izy, fa izao misy toetra raky tapisaka mbola tavela avy amin'ilay fanompo-tsampy. Misy be dia be ny ohatra nety Madagasikara fotsiny ihany ary, mbola be dia be efa tsy manompo ny kely malaza tsony, amin'ny faritra sasany efa tsy manompo kely malaza tsony, tsy manompo tsy ao tsony kely malaza na tahaka izany, tsy ao tsony raha fataka, fa zao mbola misy toetra raky tapisaka ao amin'ilay faritra, mbola misy raky tapisaka ao amin'ilay olona na ao amin'ilay fianakaviana aza. Zany rehefa malala dia hoy Paoly manao hoe nilaza ny fonareo dia ianareo efa niala tamin'izany rehetra zany, sady niala tamin'ny fanompo-tsampy nareo no narianareo koa ny toetra ny mpanompo-sampy, ny toetra ny mpanompo-sampy. Rehefa malala raha ohatra ka anome ohatra anao zao amin'ny fiarahamonina mpanompo-sampy, inona kay ny tena maharatsy ny sampy zany efa tena ratsy, tsy izay dikevitra iny, fa izao ny fanompo-tsampy koa dia misy toetra avelany, misy toetra avelany fanompo-tsampy. Ary io ngeny mahatonga ny olona mandeha mandray ataoko hoe indraindray mametra-panontaniana hoe mba mivavaka ve reny na manao reny raha tsy mivavaka. Ny taranaka mpanompo-tsampy mantsy dia sanatria tsy hoe manavaka akory, tsika ve moa manavaka antsika mpino, fa ny dikany hoe taranaka mpanompo-tsampy ohatra dia zao misy toetra raiky tapisaka mihitsy ateraky ny fanompo-tsampy. Ka raha tsy mibebaka ilay olona, araky tenenin'ny Paoly eto hoe malaza amin'ny fibebahana zany hoe tena niverinao amin'ny tompo, dia tavela ilay toetra n'ilay fanompo-tsampy. Ohatra hoe olona tsy maro-teny, olona tsy maro-teny, ny fanompo-tsampy dia mitarika ny olona ho tsy marina mihitsy amin'ny teny, tsy mba miazona ny teniny. Kristianina no hoe eny dia eny, fa ny mpanompo-tsampy tsy maro-teny, tia mandaingandainga, midifidify, tsy azo antoka, mora miova, tsy maro toerana, mora kivy, zatra tambatambazana, zatra manambitamby. Zany dia toetra maharitra vela ny fanompo-tsampy vokatra. Raha ohatra ka faritana ny hoe ny finoana no miteraka ny toetra, dia zay no aterana. Ny fanompo-tsampy tsinona tsy mitaky toetra, fa mitaky zavatra tolotra fotsiny. Rehefa mifady ianao mifady an'ity sy mifady an'ity ary manome an'ity dia basy vita ny fanompoana ny sampy. Fa tsy mitaky toetra izy hoe mba mizara, mba manomeza, mba miazona ny teny, mba masom-piainana, mba tsy mivadika, mba tiavo ny vady, tiavo ny zanaka, jao ny finoana. Zany rehetra any dia tsy toetra. Ary fa zany rehetra kosa nefa toetra ny kristiana, tokony ho toetra ny kristiana. Totsika manao hoe eo zany lay toetra hoe ny alanareo ny fanompo-tsampy, dia ny alanareo koa ny toetra n'ilay mpanompo-sampy. Tsy nanompo-sampy ihany nareo, fa ny alanareo mihitsy zany, dia tonga malaza amin'ny fibebahany ianareo. Ny afaka malala engany
ho zany ny fiangonantsika. Engane ho zany ny tokantrano ny mpino malaza amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, malaza amin'ny fiainona, amin'ny fanarahana, amin'ny fahalinana amin'ny soratra masina. Ray maka misy hoe tsy fantatro ohatra hoe fietsika kely anankiray ataon'ny olona, de misy maneho fietsika fahafa, de misy maneho amin'ny Facebook iny fandrandray mahatratra olona 3 alina 4 alina no mijery azy, miaino azy, manaraka azy, rehefa fetsika fahafa, olona mamono vadina, olona mamono zanaka, na olona manao fetsika fahafa ka alefa ao anatin'io Facebook io, dia poto zay olona 2 alina no mijery azy, olona 3 arivo no mijery azy ao anatin'ny tapakandro. Fa raha misy olona mitoro ny fahazavan'i Kristy, mitoro fahavolobelany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra, dia indray 520 aza indray no mijery azy. Rehefa zavatra fahafa mahazem, rehefa zavatra fahafa tsy fantatro inona re io fitafy fahafa ve, sanatria tsy hoe manameloka naizana iza, fa ilazana ny hoe misy toetsaina tokony ananantsika. Fa rehefa toetra tsara kosa no aseho dia indray raha misy manao hoe tsy j'aime fa hoe totetaka koa iny. Fa rehefa zavatra fahafa dia misy manao j'aime, tsara te. Mila mihitsy tsika rehefa koa malala. Ho tsika manao hoe laza ny tokony ny zavatra metsika laza, ny zavatra tokony matehidera dia ny fandrosoana ara-pinoana sy ara-panahy. Zay nahatonga ny Paoly ny teny hoe malaza amin'izany. Nareo ary faharoa dia izao olona miala amin'ny toetra ratsy, olona mibebaka, kristianina mibebaka, kristiana nandray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary farany dia ny apôstôly Paoly malao hoe malaza koa nareo amin'ny fanompona an'Andriamanitra velona sady marina. Tsy hoe mibebaka ihany nareo dia za efa mibebaka dia mipetraka tsara ao an-trano. Nandray an'i Jesosy efa nandray an'i Jesosy, ary dia sa mametra-pahantany mihitsy ianao, za efa nandray an'i Jesosy, ary ianao ve efa nandray an'i Jesosy? Ao an-trano ihany io na eny an-dala mila afaka malala. Tsy zay ihany ny fiangonana tany Tesalonika. Nandray an'i Jesosy izy mibebaka izy, fa izao inona koa ny asa izy? Nanompo izy, itenen'ny Paoly io, nanompo an'Andriamanitra velona sady marina. Ilay marina eo véritable, fa tsy hoe juste amin'ny teny frantsay. Tena izy zany, nanompo an'Andriamanitra tena izy, ilay tena Andriamanitra. Satria nisy karazan'Andriamanitra betsaka tany Tesalonika, tany Azia Minora ny resahantsika eto, be dia be ny karazan'Andriamanitra. Fa ny dikany teny hoe marina dia ilay tena Andriamanitra. Ravako malara. Rehefa nandray an'ny Tompo ianao dia mahataovy ny fanomponao. Manompo, malaza amin'ny fanompona. Malaza amin'ny fanompona. Ataovy hoe misy fiangonana na firenena malaza amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ray maka tsy hoe ray maka fa matetika. Rety moa ray maka tafaresaka tamina vahiny ankiray. Zaho zany tamin'ny atsarovako any Madagasikara dia izao be dia be tilikamp-piangonana ampovoana Antananarivo, saika feno isaky ny elakelan-trano dia feno, isaky isam-bola dia feno tilikamp-piangonana. Malaza tsika rehefa koa malala. Fiangonana malaza, firenena malaza amin'ny fahamaron'ny fiangonana. Fa izao manahoana ny fanompon'ny kristianina ao anaty fiarahamonina. Raha oharina amin'ny isan'ny trano fiangonana. Raha moa izao isaky ny elakelan-trano efa misy fiangonana isan-karazany. Dia fa manahoana ny fiantraikan'izay? Tsy mitsara akory isika, fa mametraka fanontaniana manao hoe move mandroso amin'ny fanompona ny mpino ao anatin'ny fiarahamonina. Ka malaza amin'ny fanompona tahaka ny fiangonana tany Tesalonika. Hoe malaza amin'ny fanolora-tena, malaza amin'ny fanaovana asa tsara, ary tsy mampifangaro ny finoany amin'ny fivavahakafa na amin'ny zavatra hafa. Rehefa mino an' Jesosy dia Jesosy velona, fa tsy mifangaro zany amin'ny finoana hafa na amina toe-tsaina hafa, fa tena finoana madio mangarahara ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Rehefa koa malalo Pentekosta ny andro, asan'ny fanahy masina zany. Ny asan'ny fanahy masina dia mahatonga mahatsara laza ny fiangonana. Ny fanahy masina dia mahatonga ny fiangonana ho tsara laza,
mahatonga ny fiainam-pino tsara laza ary tsy tsara laza noho ny lafiny materialy iny hita mazava ho azy iny efa vokatra fa tsara laza indrindrindrindra noho ny fikirana amin'ny tenin'Andriamanitra noho ny fahazotoana amin'ny fanompona tsara laza indrindrindrindra amin'ny toetra tsara amin'ny fibebahana ary ho tsara laza ko aza eny amin'ny fiandrasana an' Jesosy Kristy ho avy tsara ny velona sy ny maty tsara laza satria kristianina mahatoky engany eo izany ianao ivavaka sika tompo misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny teny pirenenay tamin'ny teny razanay tamin'ny teny ndreninay mampafantatra anay fa ny fiangonana tsara laza ny mpino tsara laza de ka mahate hidera eo anivon'ny finoananao mahafaly ianao de ny mpino sy fiangonana miaino sy lina ny teninao ny mpino sy fiangonana mandray ny teninao ny mpino sy fiangonana mibebaka isan'andro manavao fanoloran-teny ary miroso hatrany amin'ny fanompona anao Andriamanitra velona tsy mampifangaro ny finoana sy ny fanoloran-tena ampetipetiny izao tontolo izao tompo vavaka ho an'ny mpino tsirairay izay vavaka ho an'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara vavaka ho an'ny fiangonana kristianina rehetra ataovy tsara laza ny fiangonanay no ny asa ny fanahinao masina ataovy tsara laza amin'ny fitiavana ny teninao ataovy tsara laza amin'ny faharetana amin'izany fiainona fandalinana ny teninao indrindra ataovy tsara laza tompo amin'ny fibebahana sy ny fanomponanao raha toka tsy mahatoko zahay fa laza hafa no reny amin'ny tenanay na ny amin'ny fiangonanay de mamela ny elokay tompo raha mandoto ny laza tsara zahay mamela ny elokay mandrafo aminay fa teriry zahay tompo amin'ny asan'ny fanahinao masina mba ho reharehanao sy fifalianao raha miverina hitsara miverina sy ny maty ianao ny laza tsara ny fiangonanao vavaka zay Jesosy sotra ny amin'ny fahasalamana miatsara ao ireo mbola marary ao ireo azo ny valanaretina ao ireo mananady sarotra ao ireo mpianatra hiatrika fanadinana ao ireo ray aman-dreny mandalo fahasairana amin'ny fivelomana ao ireo tokantrano mandalo fihizan-toetra tompo trotrona iambavaka ireny ampahirisy izy ireny tompo vangio amin'ny indra fonao hoe fa Andriamanitra be famindram-po ianao ary jereo ny tanindrazanay jereo izay ezaka maro samihafa atao etsero tompo amin'ny fiarovana amin'ny valanaretina na ny fitsaboana na ny vaksiny na ny fiarovan-tenany tsirairay trotrona iambavaka ireny Jesosy mba hahafahan'ny firenena misokatra indray hanomezany rehetra voninahitra anao any amin'ny fiangonanao ahafahan'ny fiangonana manatanteraka ny asa fanompona amin'ny fifaliana indray ahafahanay mivory sy miasa mikenikeno amin'ny fitoriana ny filazantsaranao mety izay asa mahery tompo noho ny aminao Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany amen.